ankoatra ny famatsiana ratsoloky mijery ihany koa ny sihatry ny fampianarana ny orinasa Total miara-miasa amin'ny sekoly ambony ST izy amin'ny alalan'ny Total professeur associé na ny TPA izay niorina ny taona 2 sy 4 arivo. Mampita fahalalana ary manome fampianarana ho an'ny mpianatra eo anivon'ny sekoly ambony IST ny orinasa Total amin'ny alalan'ny Total professeur associé TPA. Tamin'ity taona ity dia ny professeur Hubert de Mestier izay ao anatin'ny TPA no nizaratra kiva tamin'ny mpianatra injeniera eto amin'ny IST. Ny tsena ny solika ao Azia Atsimo Atsinanana io ny lohahevitra ny velabelarin'ny professeur Hubert de Mestier nandritra ny 20 ora ary ny faranana androany. Ny fanazavana-kevitra nataon'ny andriamatoa Hubert de Mestier ny fifandraisantsika amin'ny faritra azy zany amin'ny resaka solika aloha hatreto tsy dia tena azoko hoe lasa lavitra nahoana ary zay ny anisan'ny antony nanomezana atao hoe traikefa amin'ny zavatra efa nataony tany amin'ny faritra zy Atsinanana iny zany hoan'ny mpianatra izay hivoaka ingénieur ratsoatsy amin'ny industriel sy eo amin'ny ataontsika hoe teokarena ary mainga avy amin'izay fampifanana nomezay mety ahitana hevitra vaovao ampandrosoana misy kokoa zany ary ny sehatra ny solika eo Madagasikara sy mifaritra azy atsimo Atsinanana eny. Mpianatra efajato teto anivon'ny sekoly ambony ST nahazo tombotsoa tao anatin'ity fampitampahaizana nataon'ny professeur Hubert de Mestier ity. Nahazo taratasy fanamarihana fandraisana anjara tamin'ny fifampifana avokoa izy ireo. Ho fanamafisana amin'ny fiara-miasa eo amin'ny ST Total dia nisy ny fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny Tale Général Rotonta.